Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Tena mpifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ho anao ny tenin'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra, ary mino aho fa ianao ihany koa dia ampifaliana lehibe no iandrasanao izany tenin'Andriamanitra izany, ka alohany andraisantsika izany ary dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Mankasitraka betsaka anao tokoa izay iray masina tsara indrindra ny amin'ity tombon-taona lehibe izay nomenao anay ity. Misaotra anao izay fa ianao no miaraka aminay hatrany ary ianao momba izao fotoana izao. Eny, aoka mifanahinao hibahan-toerana feno eto hiasa amin'ny fahafenony araka an'izay tianao Tompo. Eny, ary aoka mifaifan'i Jesosy Kristy irery ihany no hanapaka feno eto. Dia mangataka Jesosy mba ho tahinao ny teninao araka ny teninao hoe tsy miverina foana any aminao izany raha tsy efa mahatanteraka izay hampaniranao azy, ary ambinina amin'izay hampandehananao azy dia ho toy izany ny teninao Tompo. Eny Andriamanitra, izay rehetra ataominao eto andreny feoanao amin'ity androany ity dia sokafo ny sainy mba hatakarany sy halalany ny hevitry ny soratra masina omenao azy. Ary ny tenako ihany koa Andriamanitra dia miantehitra tanteraka ny fahasoavanao, satria ny fahasoavanao matoy izao ary manaiky hatrany ho fitaovana eo am-pelantananao. Ka dia ianao no hanendry ny lelako, hanome anahy ny lelany efa mahay Tompo, mba hitenenako sy ilazako araka an'izay tianao Andriamanitra hitenenako eto. Ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Koa dia amin'ny anarany ane no hanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho vaikitsika avy hatrany dia Salamo 7:7. Salamo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fanahy noana dia vokisany soa. Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fanahy noana dia vokisany soa. Ny fanontaniana sady lohateny dia hoe mangetaheta ve ianao? Mangetaheta ve ianao? Ny hetaheta dia marika na famantarana amin'ny tenan'ny olona iray fa salama izy, ary toy izany koa ny anoanana, satria ny vatan'ilay olona mihitsy no mitaky izany. Fa raha tsy misy izany hoe tsy mba noana mihitsy ilay olona, na hoe tsy mba mangetaheta mihitsy ilay olona, dia lazaiko hoe tsy salama izy, na izany zavatra izany dia mety miteraka tsy fahasalamana eo amin'ny tenany, na midika tsy fahasalamana eo amin'ny tenany. Fa eto ny lazain'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io dia tsy hoe ilay hetaheta araka ny nofo akory, na hoe hetaheta araka ny araka ny tia nofontsika ity, fa indrindra ilay hetaheta araka ny fanahy, hetaheta zava-panahy, hetaheta an'Andriamanitra mihitsy. Tsy ny tenanao na ny vatanao akory no hoe tena hoe tian'Andriamanitra azo fahafam-po, fa ny fanahinao mihitsy no tian'Andriamanitra ahazo fahafam-po. Ilay fanahinao mihitsy no tian'Andriamanitra ho vokisana soa. Amen. Te ilaza aminao aho hoe rehefa mahazo fahafam-po ty fanahintsika ity, rehefa vokisan'Andriamanitra soa ty fanahintsika ity, dia misy fiantraikany lehibe na misy konsekansa eo amin'ny tenantsika ihany koa izany, na amin'ny fiainantsika izany. Ny tenin'Andriamanitra moa atao Matio manamarina izany, Matio 9:9 dia ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Eto Andriamanitra dia mangataka antsika hoe katsao aloha, izany hoe tadiavo aloha, irio aloha, manana mihitsy aloha hetaheta ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia tsy inona fa ilay zava-panahy, dia tsy inona fa Andriamanitra ihany. Satria rehefa mikatsaka an'Andriamanitra zasy ianao, rehefa mikatsaka an' Jesosy Kristy zasy ianao, rehefa mikatsaka ny fanahy masina zasy ianao dia mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ka ny tian'Andriamanitra
hoe tenenina na lazaina amintsika dia hoe katsao aloha tadiava aloha manana mihitsy aloha ianao etaetan'ilay zava-panahy etaetan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Inona moa ilay hoe izany rehetra izany dia tsy inona fa ilay zavatra izay iriny nofontsika katsahany nofontsika. Ary rehefa mandinika isika ny amin'io filazantsara Matio io filazantsara nosoratan Matio toko 9 io dia hitantsika an Jesosy Kristy mampianatra betsaka ny amin'izany hoe ny amin'ny hoe mba tsy hanahitsika ny amin'ny zavatra hohanina ny hosotroana ny amin'ny hotafiana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa mikatsaka isika aloha ny zava-panahy dia manaraka ho azy ny zavatry ny nofo. Rehefa mikatsaka tsika aloha an'Andriamanitra, rehefa mikatsaka tsika ny zavatra ny zava-panahy dia manaraka ho azy na hoe omen'Andriamanitra na hoe ho tonga amintsika izay iriny ity nofontsika ity. Mazava ho azy moa izany fa araka an'Andriamanitra satria rehefa Andriamanitra nataontsika voalohany dia mazava ho azy fa ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amintsika. Anio Andriamanitra dia mampirisika antsika hoe mba tena ngetaheta tokoa tsika ny zava-panahy. Tian'Andriamanitra mba tena azo fahafam-po ny fanahintsika satria ny zavatry ny nofo tsy afaka hahafa-po ny fanahy. Tsy maintsy ny zavatry ny fanahy, ny zava-panahy ihany no afaka mahafa-po ny fanahintsika ary tokana ihany no afaka mahafa-po ny fanahintsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tokana irery ihany no afaka manala ny etaetantsika sy mamoky soa ny fanahintsika dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy moa dia manambara izany ato amin'ny Jaona toko 7 dia ny 7:7. Hoy izy Jesosy hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy hanantona ka hisotro. Raha misy olona mangetaheta aoka izy hanantona ka hisotro. Amen. Eto Jesosy Kristy dia tsy miteny ny olona hoe raha misy olona mangetaheta rano, tsy le rano ara-nofo akory ny tiany Jesosy Kristy ambara na le hoe etaeta ara-nofo fa le etaeta ara-panahy ary ilay rano-panahy izay mety tsy hita amin'ny masonao satria amin'ny finoana no andraisana izany. Ary rehefa miteny Andriamanitra na miresaka amintsika ny zava-panahy Andriamanitra dia amin'ny ara-pinoana na amin'ny finoana no tokony handraisanao izany. Ny nofo tsy afaka handray ny zava-panahy na hoe tsy afaka handray zava-panahy amin'ny alalan'ny nofo isika na hoe amin'ny fahalalana ara-nofo isika fa tsy maintsy ara-panahy ary amin'ny finoana. Amen. Jesosy Kristy eto dia miteny hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy hanantona ka hisotro. Izany hoe voalohany indrindra aloha dia raha tia azo fahafam-po ny fanahinao dia mila mangetaheta ianao. Raha tia azo fahafam-po ny fanahinao amin'Andriamanitra dia mila mangetaheta an'Andriamanitra ianao. Raha tia azo fahafam-po ny fanahinao avy amin'ny Jesosy Kristy dia mila mangetaheta ianao. Ary faharoa dia hoe mila manantona an Jesosy Kristy. Ary tsy hoe manantona ihany fa mila misotro na hoe mila mandray izay omeny anao. Amen. Izany no mahafa-po ny fanahinao sy ahafahan'ny fanahinao vokisoa. Ny fanatonanao an Jesosy Kristy irery ihany no ahafahanao mandray izay omeny anao. Te hampafantatra anao hoe araka ny ohatra teo fa ny olona iray raha ohatra izy tsy mba matsiaro etaeta, tsy mba matsiaro noana izany dia misy tsy normal ny vatany na ataoko hoe tsy salama, tsy salama izy satria ny etaeta dia marikiny hoe salama tsara ianao, normal ianao,
dia tahaka izany koa tsika amin'ny ara-panahy. Raha zanak'Andriamanitra ianao kanefa tsy mba mangetaheta zava-panahy dia manontany tena. Ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala dia tokony angetaheta mandrakariva an'Andriamanitra, mangetaheta mandrakariva an' Jesosy Kristy, mangetaheta mandrakariva ny zava-panahy. Ary tsy hoe vitany mangetaheta fa manantona n'ilay mahafa-po ny etaetany, mahafa-po ny anoanany, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary tsy vitany ihany hoe manantona fa manovo mandray izay omeny. Amen. Tahaka ny hoe ohatra kely izay ambarako aminao, tahaka ny hoe misy olona anankiray izay mangetaheta izy dia manantona loharano, fantany hoe misy loharano ry dia manantona an'ilay loharano izy. Fa io olona io raha tsy manovo izy amin'ny tanany na hoe maka ny rano izy ka misotro izany dia tsy ho afaka etaeta. Izany hoe tsy fanatonany an'ilay loharano no ahafahany etaeta fa ny fisotroany, fanovozany amin'ilay rano eo amin'ny loharano no ahafahany na hoe mahafaka etaeta azy. Dia tahaka izany koa zasy ianao. Tena tian'Andriamanitra zasy ianao hanana etaeta, ary tadidio tsara fa Jesosy Kristy irery ihany no afaka mahafa-po ny fanahinao mangetaheta sy afaka mamoky soa ny fanahinao noana. Fa raha tsy manana etaeta moa ianao, tsy afaka mihitsy ianao hisotro. Ary raha mangetaheta azy ianao nefa tsy manantona an' Jesosy Kristy sy manova eo anatrehany, fomba ahoana no afaka etaetanao? Koa amin'ity androany ity dia tena tian'Andriamanitra ianao angetaheta, fa ny etaeta dia fa marikana signe lehibe eo amin'ny tenan'ny olona iray, tsy amin'ny ara-nofo ihany fa amin'ny ara-panahy ihany koa. Etaeta ny zava-panahy dia fa marika lehibe na signe lehibe fa salamo ianao. Fa raha ianao ny zanak'Andriamanitra ka tsy mba mangetaheta ny zava-panahy dia mametray ianao fanontaniana hoe zanak'Andriamanitra tokoa ve ianao? Ary raha ny zanak'Andriamanitra koa ianao ka mikatsaka loatra ny zavatry ny tany, Jesosy Kristy tsy miteny hoe tsy mila ireo tsy mila mitafy itsika, na tsy mila misotro itsika, na tsy mila mihinana itsika. Fantatr'Andriamanitra fa tena ilaitsika izany. Fa Andriamanitra dia mampirisika antsika betsaka aloha hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, katsao aloha na tadiavo aloha ataovy voalohany indrindra amin'ny fiainanao, fikatsahanao ny zava-panahy, fikatsahanao an'Andriamanitra, fitadiavanao an' Jesosy Kristy. Manana aloha etaeta ny zava-panahy, fa manaraka ho azy ny zavatry ny nofo. Andriamanitra dia marina, ary na ianao ara dia vavolombelona an'izany hoe rehefa nahazo fahafaham-po tamin'Andriamanitra ny fanahinao dia hitanao nisy fiantraikany lehibe tamin'ny tenanao izany. Aoka mba tsy ho voafitakintsika ny amin'ny zavatra izay mety tadiavintsika eto amin'izao tontolo izao, fa aoka mba voalohany indrindra mba olona angetaheta ny zava-panahy zasy ianao, aoka mba olona tena hikatsaka voalohany indrindra aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Amen. Manaraka ho azy ireny rehetra ireny. Omen'Andriamanitra anao rehefa ianao izay mikatsaka ilay loharano, dia omen'Andriamanitra anao manaraka ny tadio tsara fa
ho feno mandrakariva ianao, ho fotosa mandrakariva ianao na ara-panahy na ara-nofo, ka dia katsao aloha ny zava-panahy fa Andriamanitra dia marina raha vavy sy anadahy. Andriamanitra dia marina loatra amin'ny teniny. Koa dia rehefa miteny izany Andriamanitra hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany dia ho tanterahany izany. Katsao aloha Jesosy Kristy dia ho hitanao fa hanampy na hoe omeny anao ny zavatra rehetra. Amen. Izy irery ihany no afaka mahafa-po anao na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy, ka dia katsao izy manana etaeta azy manatona azy ary raiso izay rehetra omeny anao. Voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Misaotra betsaka anao izay Tompo ny amin'ny teninao, ary misaotra indrindra ny amin'izany nampahafantaranao anay izany fahamarinanao, satria eny Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tokoa izay Andriamanitra, ary maro tokoa ny zavatra izay ilainay tadiavinay. Eny Andriamanitra, na ny tenanay izany na ny vatanay izany dia na ny fiainanay izany andavanandro Andriamanitra dia tena hoe betsaka ny zavatra izay tadiavinay. Ianao nefa efa malala izany, fantatrao izay Andriamanitra, voadinikao avokoa ary fantatrao izay ilainay rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa na volondohanay ary dia voahisanao avokoa. Ka ankehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao izay Tompo, ho anay tsirairay avy rehetra izay mety tsy manana izany etaeta izany. Zanak'Andriamanitra nefa tsy manana etaeta ny zava-panahy dia mangataka aminao Andriamanitra araka ny teninao fa ny fikasana sy ny fanaovana dia ianao no miasa ato anatinay. Ka dia ny angatahako Andriamanitra dia ny ambolenao etaeta vaovao, ny ampitsirianao etaeta vaovao amin'ny tsirairay avy rehetra izany etaeta ny zava-panahy izany. Ary ho an'izay rehetra efa manana izany etaeta izany dia ho ampitomboinao hatrany izany etaeta izany, mba tena ny azahoany fahafam-po. Eny Andriamanitra, mba ahafahan'ny nofony ahafahan'ny fanahiny Andriamanitra ho vokisoa mandrakariva eo anatrehanao. Ary mino a Jesosy Kristy araka ny teninao Andriamanitra fa hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, mba tena hikatsaka izay aloha ny fanjakanao sy ny fahamarinanao dia hanampy ny zavatra rehetra, na hoe hanaraka ho azy ny zavatra rehetra izay katsahanay. Ka dia amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany. Amen.